Sotraman'Andriamanitra lehibetsika na totosa ny cassation androany mitodika manokana ao anaty ministra tesotranao amin'ny fitangananao ny ministera nandritra izay fotoana izay. Maro ny zavatra vita araky ny lazainao teo nefa levola maro ihany koa araky ny filazanao azy ny mbola hatreny ary dia mitodika aminareo mpiarikasa rehetra atao anivy ny ministera ny raharaham-bahiny ny tena na ny eto atoera na ianareo any ivelany Madagasikara. Isaorako ny asa vitanareo ary isaorako anareo sahady miezaka mbola ataonareo amin'ny asa maro izay miandry atsika mba hamitondrantsika azy miasa ny diplomasia malagasy. Tsy vita mizasam-pely izany fa eo isika rehetra no andao hiara isalahy. Ny vodiena hoy tsy aoriny fa dia misaotranareo avy ao amin'ny senity izay tazabety ihany koa tarindra Andriamatoa vice-président. Misaotra indrindra ihany koa nareo havana rehetra izay nanao surprise amiko tonga eto androany. Anareo namana ianareo manao gazety ihany koa misaotra indrindra nareo miatrika manatrika an'izao fanaovana cassation androany izao. Tsy manana